Androany kosa ny fankalazana ny andro iraisampirenena iadivana amin'ny VIH sida ny herisetra miatra amin'ny vehivavy ary andro iraisampirenena ho an'ireo olona miaina miaraka amin'ny fahasembanana ihany koa. Nisy indrindra ary ny hetsika no karakarain'ny Orange Madagascar tetsy amin'ny Tour Orange tetsy Korondrano mandidina indrindra izay fankalazana izay. Ny groupe Orange aeraka zao tontolo zao zany mankalaza an'ilay andro iraisam-pirenena ho an'ny personnes en situation de handicap dia miara-miasa amin'ny androany koa zany mankalaza ny andro iraisam-pirenena ho an'ny ady atao amin'ny sida sy ny ady atao amin'ny herisetra amin'ny vehivavy sy ny ankizy. Dia izay no mahatonga ny hostia eo manao dépistage na VIH sida dia manao dépistage na diabète, tension artérielle, sy forsico eo ihany izy manao fanetanana ho an'ny olona amin'ny ady atao amin'ny herisetra ho an'ny vehivavy sy ny ankizy. Dia eo ihany koa zany stand de handicap international sy PFPH. Dia standnay moa mazava ho azy misy ny application vaovao Elomi. Application io nivokarin'ny groupe voadika amin'ny teny firenena anankifito dia firenena anankifolo efapolo misy any Orange nefa mampiasa anazy amin'izao fotoana izao. Application ahafahana manampy na ireny olona manana fahasembanana ireny na ny olona tsotra ohatra antsika zany manampy ny fomba iainana mba tsy hanilikiliana ireny olona ireny eo amin'ny fiarahamonina andavanandro dia ahafahany ihany koa mba tsy salasala zany amin'ny fiainana andavanandro. Ny Orange moa zany tafiditra ao anatin'ny ny politika anay zany diversité anatin'ny objectif anay izay dia tsy manilikilika mihitsy zay rehefa manao recrutement satria zay tsy mijery hoe semba ny ty olo ty na sembana fa rehefa manana traikefa izy dia manana ny faripahaizana mety hitazona an'ilay asa izy dia raisina isoa matsara fa tsy misy fanilikiliana azy.